miarahabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy a, miarahaba ny mpianakavy ny finoana tokantrano rehetra izay mandre izao feo izao. Ho aminareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany Jesosy Kristy. Izao moa ry havana no voatendry hitondra ny tenin'Andriamanitra ho amintsika dia raisiko ampitiavana sy ampanetretena lehibe tokoa izany eo ambany fitarifanahy masina. Andao asika hivavaka. Andriamanitra rainay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra betsaka anao aho ankehitriny noho ny fahasoavanao, noho ny famindraponao aminay ka nataonao nahatratra izao fotoana izao indray izahay misaotra ray ny tombonandrom-pahavelomana nomenao anay tsirairay avy ka afaka indray izahay hanatrika anao ankehitriny, andre ny teninao, andre ny hafatra avy aminao ko mitenena Jehovah fa vonina ianao izahay mifono aminao aho ny amin'ny tsy fahatanterahana. Sokafo ny fonay Tompo mba homendrika aniriny teninao, mba ho tonga sampana mahavokatra tokoa izay tsirairay avy ka rehefa mandray izahay dia ahay zarazara izany amin'ny manodidina nay sy amin'ny namanay tsirairay avy. Izao Tompo dia fitaovana fotsiny ihany fa ianao mihitsy no ka hiteny eto ho tsapan'ny tsirairay avy. Tendreo ny molotro tendreo ny lelako ho toy ny lelan'ny efa mahay ka ianao mihitsy no aoka hiasa metraka ny teny ao ambavako ka hampita izany amin'ny reto vahoakanao tsirairay avy reto. Dia atolotro anao ny dera sy lasa voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Amen. Amin'ity volana ity moa isika ry havana dia manana ny lohahevitra hoe fibebahana. Ka raha ho tapitra aza ity volana ity ny time no mety hoe hiova, fa ny fibebahana dia tsy hoe amin'ity volana ity ihany sika no mibebaka, fa izay no ny antsoin'Andriamanitra antsika hamerenana Andriamanitra antsika indray ao aminy dia ho tonga amin'ny fibebahana io avokoa ny tsirairay avy. Samy andray izany fibebahana izany avy isika tsirairay avy satria tsy tiany hisy ho very sika na dia iray aza. Tiany isika, tiany ao, tiany ianao, tiany hibebaka isika ry havana. Raisoara ny baibolinao fa hijery tenin'Andriamanitra isika. Hijery tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Ezekiela. Ezekiela 9:20 andiny 17 hatramin'ny 20:30. Ezekiela 9:20 andiny 17 hatramin'ny 20:30. Ny soramandry moa ny famalian'Andriamanitra ny olona araka ny asany avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vakiako. Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodia ka mibebà amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitohinana mahameloko anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fa nahoana no faty anareo ry taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny hahafatesana izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibebà ianareo mba ho velona. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia faminaniana nampitondrain'Andriamanitra ny Ezekiela ho an'ny zanak'Israely. Ireto zanak'Israely reto moa dia efa fantatsika fa ireo ilay firenena mpihodina ireo, ilay vahoaka mafy atoka. Nefa Andriamanitra dia nifidy azy ireo ho lovany. Andriamanitra nifidy azy ireo ho vahoakany. Na dia efa hitan'ny masony izao aza fa tamin'ny tanana mahery sy tamin'ny sandry anindritra no namoahan'Andriamanitra azy avy tao Ejipta teo anatrehan'ny Farao tamin'ny tany fanandevozana dia mbola nahasany vily ihany zareo, mbola nahasay ihany zareo niny nanamafy ny fony tsy nihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra, tsy nanaraka ny lalana izay nitondrany Jehovah Andriamanitra azy, fa ny vily nanaraka ny lalany disony, nandeha tamin'ny fahalalany, tsy nainihaino ny feon'Andriamanitra. Niala tamin'ny fitondran'Andriamanitra izany. Ka manoloana izany dia tian'Andriamanitra ireto vahoakany ireto. Tian'Andriamanitra ireo, tsy tia nisy overina iray aza, ka izany mbola hitenenany foana hoe mitodia ka mibebà amin'ny fahadisoanareo. Tian'Andriamanitra ny tsirairay avy hitodika sy hiverina, hibebaka indray.
hiala amin'izany lalandiso izany. Tenin'Andriamanitra dia miatefa amintsika sy ianao koa satria isika sy ianao no mandre ny feo androany. Isika sy ianao koa teo aloha dia efa miaina izany, na hoe tsy teo aloha aza dia matoa tsika mandre ny feo androany dia satria tsika mety mbola miaina ao anatin'izany faharatsiana izany, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana izany no mahatonga tsika rehefa mivavaka dia mila miaino ny feon'Andriamanitra foana isika. Miteny amintsika izy, mivavaka isika miresaka aminy dia miteny amintsika izy, manome malalaka azy isika hiteny dia mila mahay miaino ny feony isika. Ary raha misy tsy fahatanterahantsika eo anatrehany dia hananatra tsika izy satria tsy tia nisy overy sika na dia iray aza, tsy tia nisy overy sika tahaka ny tiavany ireto vahoaka ny zanak'Israely reto satria ireo ilay vahoaka notantanany ny ala avy tao Ejipta, tanany mahery ny namoahany an'ireo ka malahelo izy raha nivily ny alan'ny fony, nivily ny alan'ny fitantanany ireto vahoakany ireto. Esory aminareo izy ny esory ho afaka aminareo ny fahatsoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo eo amin'ny 1:30 zany. Izany hoe Andriamanitra raha vao namorona antsika dia nohariny, noforoniny tao anatin'ny fahatanterahana isika. Namorona antsika izy satria tsara izy dia tamin'ny fahatsarana no namoronany antsika, tamin'ny fahatsarany tanteraka. Tsy nisy kilema isika raha vao noforonin'Andriamanitra. Fa saingy isika olombelona moa ilay be tsy asi, isika ilay miala mivily foana tamin'ny fitantanan'Andriamanitra, nivily foana isika dia io fotsika izay noforonin'Andriamanitra io fo vaovao io fa lasa voapentipentina ota, lasa misy izao faharatsiana isan-karazany izao vokatry ny toetra ratsy, vokatry ny alantsika tamin'ny lalan'Andriamanitra dia lasa misy pentipentina isan-karazany. Ka Andriamanitra eo dia miteny amintsika fa esorina amintsika izany fahadisoana sy fizirizirina izany satria ny fahotana raha mbola hikirizana ihany dia mahafaty io. Efa fantatsika fa fahafatesana ny tambin'ny ota ary ny fotsika raha ilonjehan'izao zavatra rehetrarehetra loto isan-karazany izao dia tsy ho zakany io fo kelitsika io mihitsy izany, tsy ho zakan'io izany fa mitondra antsika makany amin'ny faharavana izany, mitondra antsika makany amin'ny fahapotehana izany. Ka malahelo Andriamanitra raha ohatra hoe misy maharombaka antsika eo am-pelantanany. Isika izany rehefa azy hatramin'ny voalohany dia tiany ho azy hatramin'ny farany, tiany havotana foana isika, tsy tia hisaraka amintsika izy, tsy tia hanalavitra antsika izy fa sainga io fahotana io no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Io fahotana io no mahatonga an'Andriamanitra hanafina ny tavany foana amintsika ka lasa tsy mety mahita azy isika, tsy mety mandray vokatra tsara avy aminy isika na dia te hiasa amintsika azy Andriamanitra dia tsy ho tsapantsika mihitsy izany fiasana izany raha mbola ao izay fahotana izay, raha mbola ao izay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra izay dia tsy afaka mirotsaka an-tsehatra mihitsy izy. Dikan'izany mila miverina aloha isika, mila mitodika aloha isika, miverina amin'ny voalohany, miala amin'ny lalandiso antsika, tsy mikiry manohy an'iny intsony, manaiky ho anariny isika, manaiky ho tiaviny isika, miverina amin'ny fitiavana voalohany indray. Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo eo amin'ny 2:30 koa mibeba ianareo mba ho velona. Isika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany izao dia tsy maintsy hiatrika, tsy misy ho afabela amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany satria samy ho tsaraina araka ny ataontsika avy isika, na soa na ratsy ataontsika dia hoentina eo anatrehan'Andriamanitra avokoa izany ary tsy sitrak'Andriamanitra isika raha ho maty ao anatin'ny faharatsiantsika. Tsy sitrany isika raha maty ao anatin'izany fahotana izany ka izany no mahatonga azy mbola miteny hoe mibeba ianareo mba ho velona, mibeba ianareo mba ho velona. Te hiasa amintsika foana Andriamanitra ry havana isan'andro, te hanafaka antsika izy, zanany isika, asan-tanany isika
toy ny ray aman-dreny sy zanaka ihany io malahelo ny fondray raha hoe ray ara-nofo izao no tenenina sy horesahana dia malahelo ny fondray raha ohatra ka mahita ny zanany maditra izy raha ohatra ka mahita ny zanany tsy mihaino ny fananarany izy dia tahaka izany koa Andriamanitra raintsika ara-panay ary rehefa mikarakara Andriamanitra dia io fanahintsika io aloha no vonjeny voalohany indrindra satria tia nofontsika ity ho levina ity ambonin'ny tany izy ity fa ny fanahy no ho velona mandrakizay ny fanahy no hiakatra any amin'Andriamanitra mba hitsinjovana izay fanahintsika sy vodintsika rahatr' izay mba azahoantsika ilay fiainana dia mila mibebaka isika eto tany isika no mibebaka fa rehefa miala eto tsika dia tsy misy fibebahana azotsika atao intsony eto tsika no mibebaka ka amin'izao fotoana izao dia fotoana izao ry havana raha mandreny feontsika sy ianao amin'izao fotoana izao dia fotoana izao andao sika hibebaka mibebaha mba ho velona ianareo ary matoa sika sy ianao mandreny teny androany dia miantefa amintsika sy ianao ny tenin'Andriamanitra satria marina fa mety hiteny sika hoe izao ane efa nandray an'i Jesosy Kristy izao ane efa manana an'Andriamanitra efa mivavaka foana isan'andro fa saingy izao mbola misy toetra tian'Andriamanitra anefena sy anao ao mbola misy tian'Andriamanitra anefenantsika ao toy ireny mpandrafitra ireny izao dia tsy maintsy mahita zavatra tsy mety kely eo amin'ny ataony foana dia miezaka izy manatsara an'iny satria tia ny andray fahatsarana avy amin'ny olona dia ohatr'izany koa Andriamanitra no nanamboatra antsika nanamboatra n'io fotsika io namorona antsika ka noho izany raha vao misy mivoana amin'ilay nanamboarana antsika tamin'ny voalohany iny dia tsy maintsy miteny Andriamanitra mampiverina antsika indray Andriamanitra mba hiverina tamin'ny voalohany fony izay nanamboarana antsika isika tian'Andriamanitra isika hitoetra ho vaovao foana tsy tian'Andriamanitra tsika hianja diny izao zavatra rehetrarehetra izao satria raha vao manota tsika dia lasa tonga amintsika izao faratsiana rehetrarehetra izao anjakany ilay ratsy tsika manara-po amintsika ilay ratsy ka izao tsy tian'Andriamanitra isy harombaka antsika eo am-pelantanany ny vokatry ny fahotana ry havana dia efa hoe fahafatesana efa fantatsika izay ary rehefa tonga izay rehefa mitoetra ao amintsika ny faharatsiana fahotana izany ratsy avy-retrana izany ary rehefa mitoetra tsy mety alantsika izay fahotana izay dia tonga daholo izao fakofako isan-karazany izao tonga ny aretina tonga ny olana isan-karazany ireny anefa tsy avy amin'Andriamanitra ireny fa noho ilay avy amin'ilay toetra ratsy dia lasa manara-po ilay ratsy manjaka ao anatintsika manara-po izy manana fahefana rehetrarehetra Andriamanitra amin'izay fotoana izay tsy afaka miditra satria tian'Andriamanitra isika fa ilay fahotana izay ananantsika io no ankahalainy ka malahelo ny fony raha ohatra tsika mahita tsika izy hianja diny izany zavatra rehetrarehetra izany ny fo izay nomenantsika lasa misy pentipentina isan-karazany lasa mikotroka valifaty malahelo Andriamanitra ary miteny antsika izy hoe mibebà mba ho velona ianareo mibebà andao sika ahay-aino feon'i Jehovah Andriamanitra io andao sika hibebaka andao sika hifona fa fitiavana antsika izany ary zanany tiany isika matoa anariny porofin' izany fitiavana izany dia mbola mitady hevitra foana Andriamanitra isan'andro nanomboka tamin'izany mba hamitra-pihavanana amintsika ampiverina tanteraka antsika aminy dia nandefa ny Jesosy Kristy izy ho antsika i Jesosy Kristy ilay zanany io efa tany amin'ny toeram-boninahitra io no nahetriny nidina tetỳ amintsika ity indray ary raha izany moa ry havana Jesosy io no hoe tsy nanaiky dia mba taiza ho aiza ny toerana nisy asianao ohatr'izay angamba dia efa tsisy fanantenana intsony ny momba antsika raha Jesosy Kristy ny tsy nanaiky fa efa fahaverezana mandrakizay ny miandry antsika fa saingy izao nanaiky izy satria tiany isika aloha voalohany indrindra izy ilay zanaka mpakatony-dray izy ilay mpanao ny sitrapony-dray ka rehefa maheno sika sy ianao amin'izao fotoana izao dia andao koa sika sy ianao hakatoa andao koa sika sy ianao hahatanteraka mba ahavelona antsika
mbola tsy nisy nanenina tamin'izany fanomponan'Andriamanitra izany fa vokatra tsara foana no raisintsika ao anatin'izay fanomponan'Andriamanitra izay, vokatra tsara foana no raisintsika ao anatin'izay fanarahana ny Jesosy Kristy izay. Ary Jesosy Kristy io koa raha voavoany toriteny voalohany izy dia izay fibebahana izay, ny fibebahana no toriany voalohany indrindra, nampibebaka atsika izy mba ahatonga atsika ho tafaverina tanteraka ao amin'Andriamanitra. Rehefa tafasaraka isika noho ny fahotana dia Jesosy Kristy indray namerina antsika, namitram-pihavanana antsika tao amin'Andriamanitra indray izy mba ahatonga atsika ho verina tanteraka ao amin'Andriamanitra, hananantsika izay fiainana izay. Ahoana moa ry havana izany atao hoe mibebaka izany? Ahoana ilay atao hoe mibebaka? Satria Andriamanitra ny teny talohan'i Jesosy Kristy izy efa nampibebaka. Ary raha mbola nisy ny olona mpania azy dia mbola nandefa ny Jesosy Kristy indray izy anaporofona ny fitiavana antsika, satria tsisy tiany ho very sika na dia iray aza, dia io Jesosy Kristy io koa mbola nampibebaka atsika ihany koa izy. Mibebaka voalohany indrindra aloha dia mila mahatsapa isika vadiso, mila mahatsapa isika vadiso. Rehefa mahatsapa isika vadiso dia manatona n'Andriamanitra isika, manatona isika amin'ny fotoritory sy mangorakoraka, ampanetretena tanteraka, mifona sy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, manenina mafy noho ny fahotana izay efa vitantsika, manenina mafy mihitsy isika izao sy Andriamanitra ireriny ao, ianao sy Jesosy Kristy ianao no ao. Tsy misy mahita anao ao afa-tsy nareo sy izy ihany, dikan'izany andranomaso tanteraka misy tsy maninona eo anatrehan'Andriamanitra, ao anatin'izany fanenenana tanteraka izany, manatona n'Andriamanitra isika. Ary rehefa mibebaka isika dia mila mahafoy, minia tsy hamerina izany intsony, tsy hamerina izany intsony. Izay efa nialantsika dia tsy haverintsika intsony satria ratsy. Fahalotona no efa nialantsika, ka raha miverina isika dia miverina maloto ary kilasiana amin'ny zavatra faran'izay ratsy indrindra isika. Tsy mamerina izany intsony. Izany hoe vita divorce tanteraka amin'ny fahotana sy amin'ny fiainan'izao fanaony izao tontolo izao, vita divorce tanteraka. Mila leo izany isika, leo ny fahotana, leo ny devoly sy ny forongony isika, leo ny devoly sy ny asany isika izay nangejantsika hatramin'izay. Mibebaka, mifona, manatona n'Andriamanitra. Jesosy Kristy efa nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, izany hoe nataon'Andriamanitra fanatitra noho ny otatsika izy, sorona noho ny fahotantsika, dia avy amin'ny alalany no azahoantsika famelan-keloka amin'izao fotoana izao. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eo tambonin'ny tany hamela heloka. Any amin'ny Marka 2:10 koa ahitantsika izay tenin'Andriamanitra izay. Ary rehefa mibebaka isika dia tononona eo anatrehan'i Jesosy Kristy izay nampibebaka atsika, tononona eo anatrehany ny fahotana izay loto rehetrarehetra sy faharatsiana rehetrarehetra izay nataontsika hatramin'izay, izay tadidintsika rehetrarehetra, dia mila tononontsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Misy fahotana izay tena hoe sarotra amintsika miala aminy ry havana, misy tena sarotra amintsika, ohatra hoe fahatezerana ohatra. Fahatezerana io aoka ho fantatsika fa fahotana io ary mety hitondra makany amin'ny fahotana lalina mihitsy aza io. Isika ilay mora hoentihoenti-po io, mora tezitezitra io, tsy mahay comprendre amin'ny hafa io fa misy zavatra kely dia efa mahatezitra atsika. Io tononontsika, anisan'ilay tononontsika eo anatrehan'Andriamanitra izay mamatotra atsika ka sarotra amintsika izany miala azy, miala aminy, tsy voatery hoe fahatezerana ihany. Ary raha fahatezerana izao no akatsika ohatra dia mety mitarika mitondra antsika makany amin'ny fahotana lalina izany. Marina antsika mety handray tenin'Andriamanitra hoe aza atao tratran'ny masoandro miletika amin'ny fahatezerinareo, kanefa izao mety eritreritra antsika hoe afaka ho tezitra ihany aloha izany mandra-parivon'ny andro, fa rehefa miletika ny masoandro dia tsy ho tezitra intsony fa alana ny fahatezerana. Nefa tsy izay fa raha ao amin'Andriamanitra isika, makatoa sy mihaino ny fiaon'Andriamanitra isika, zanak'Andriamanitra isika, dia tsy manana droit ho tezitra mihoatra ny fotoana maharitraritra izany isika,
fa raha azontsika ferana azy dia isika no mibaiko an'io fotsika io fa tsy isika manaiky ho baiko ny fo satria isika efa mahemeny ny feon'Andriamanitra tsy manana droit ho tezitra mihoatra ny 5 minutes zany tsika raha tena hoe tsorona marina satria raha vao mihoatra izay dia lasa miteraka zavatra hafa indray lasa mitarika zavatra hafa indray ary ny fahadezerana raha mitoetra mihotrika ela ao anatin'ny fotsika dia lasa mitarika valifaty izany mitarika valifaty izany fa valifaty zany lasa fahotana ngeza be indray izany ary fahotana rososina mety hoe tsy rososina akory azy zany ka mila mailo isika mila mitandrina fantatra isika malona ny fihetsika io fotsika io na dia io fijeran'ny masotsika io fotsiny azy dia mety hoe anameloko atsika satria amin'ny maha olombelona atsika dia mila mitandrina isika fa ny maso mitondra fakam-panahy jereny varavarana idiran'ny ota makao amin'ny vatantsika koa fijeran'ny masotsika io tahaka izany koa ny teny alokon'ny vavantsika mety anafitoina ny hafa mety andratra ny hafa izany mila hifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra izany mila hibebahana ka ny fibebahana na dia isan'andro azy atsika rehefa mivavaka dia mifona na dia hoe efa nandray fibebahana azy atsika amin'ny maha olombelona atsika dia tsy tanteraka isika mila mifona foana isika isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra izany no mahatonga antsika indray koa isan'andro mila manavao ny fanoloran-tena antsika hoe izaho anie Jesosy mbola mitoetra atao aminao porofotsika eo anatrehan'Andriamanitra fa mbola ao isika mbola tsy miova isika izy koa ilay tsy miova ho malisa an'io ary mandrakizay dia mila tsy miova koa isika fa mitoetra amin'izay fanarahana azy izay manafina ny fahotany tsy ambinina ozy fa izay mitsotraka mahafoy azy no mahazo famindram-po azo famindram-po ve isika andao tsorintsika eo anatrehany rehefa mibebaka isika hitan'Andriamanitra anie io na ny ao anatin'ny fotsika ao izay afenitentsika rehetrarehetra ao hitany daholo izany ary izany mahatonga azy miteny hoe loary ao anatrehako ny fonareo io fanetretenantsika io mihitsy io no takian'Andriamanitra amintsika io no tian'Andriamanitra ho hita amintsika ilay isika manetry tena eo anatrehany mahafoy miala amin'ny lalan-dratsika fa miverina tanteraka ao aminy indray rehefa miroso amin'ny fibebahana zany isika dia tsy mila manao ota fanahiniana tsony isika izany hoe i Jesosy Kristy ilay mpisolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra izy ilay mifona ho antsika isan'andro dia isika koa mila mifona satria mety misy fahotana tsy tandritandritsika akory dia izay no ilaina fifonana ao antsika fifonantsika isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra eo an-tongotry Jesosy Kristy i Jaona mpanao batisa kory havana raha vao nitory-teny voalohany indrindra izy dia fibebahana io efa nambarantsika teo moa zany fa Jesosy Kristy rehefa nitory-teny voalohany indrindra nitsangana izy nitory-teny dia nampibebaka atsika satria efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary talohan'izay dia nisy any Jaona mpanao batisa izay nitory-teny ilay ny alohan'i Jesosy Kristy nitory-teny momba ny fibebahana nampibebaka atsika izy andaony isika hijery tenin'Andriamanitra momba an'izay ao amin'ny liko atsika no hijery liko toko fahatelo dia eo amin'ny andininy fatelo sika ny manomboka haka ny nataony Jaona mpanao batisa moa zany io izy ilay nitory ny fibebahana dia amin'ny anaran'i Jesosy ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny tenin'ny Isaia manao hoe Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any anefitra manao hoe amboary ny lalana Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany ny lohasaha rehetra ho totofana ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ahetry ary ny meloka ahitsy ary ny lalana mikotoatoana ho amarinina nakany amin'ny tany rehetra ny amoron'ny Jordana rehetra i Jaona mpanao batisa
napibebaka nitory ny batisan'ny fibebahana nitory ny batisan'ny fibebahana izany hoe izy ilay mialoha lalana ny Jesosy Kristy ary efa nanamboatra antsika mialoha izy efa nanamboatra antsika mialoha izy mialohan'ny atongavany Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy izy ilay mahery noho izao ilay avy aoriko izao izy manao batisan'ny rano ho amin'ny fibebahana fa Jesosy Kristy ilay manao batisa amin'ny fanahy masina tsy mendrika na dia amany fiakapany akory azaho hoy Jaona mpanao batisa izany hoe mialohan'ny hiatrehantsika ny Jesosy Kristy satria ho avy izy ilay masina indrindra ilay lehibe indrindra dia mila nanamboatra antsika mialoha i Jaona nanamboatra ny toepontsika ny toe-panahintsika nandrava izay mikitaotaona rehetrarehetra izany hoe misy toe-po tian'Andriamanitra ahitsy amintsika toe-po izay mbola misy toetrantsika izay mbola misy fahotana rakodrakotra ireny fahotana isan-karazany izay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ireny izao dia mila namboarina mialoha ireny hialana ireny izay ilay antony fibebahana aloha nampibebaka izy aloha mialohan'ny hatrehantsika ny Jesosy Kristy na eto ny toetra ratsy rehetrarehetra toy ny hoe avonavona ny lolo-po ny fahatezerana izay toetra ratsy mbola mamatopatotra antsika rehetrarehetra vokatry ny fahotana dia mila hodiovina mialoha izany mba ahafahantsika miatrika ny tompo ahafahantsika miatrika izay fiaviany Jehovah fiaviana miatrika izay fiaviany tompo izay injany misy feony miantso mafy any anefitra ozy manao hoe amboary ny lalan'i Jehovah amboary ny lalan'i Jehovah izany hoe tany anefitra i Jaona no niantso mafy tany anefitra no niantso mafy nanao hoe amboary ny lalan'i Jehovah mila manamboatra isika manao lalana ahafahan'Andriamanitra indray miasa eo amin'ny fiainantsika ary manao lalana ho antsika mba ho efa vonina sahady isika hiatrika izany Jesosy Kristy izany ho vonina ny toe-pontsika ho vonina ny toe-panahintsika raha hiatrika ny tompontsika ho vonina amin'ny rehetrarehetra isika ho afaka ilay fahotana izay efa namatotra antsika tsy ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra mba ho tanteraka isika tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tsy anatsiny-tsika raha manoloana ny voninainy izao izy manao batisa anareo amin'ny rano ho an'ny fibebahana fa ilay ho avy aoriko manao batisa amin'ny fanahy masina izany hoe rehefa nibebaka isika rehefa vita ny batisa ny fibebahana isika ka efa nibebaka efa voavela ny fahotantsika satria sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany efa mandray fahasambarana isika dia tonga Jesosy Kristy ilay nilazainy Jaona teo ary izy manao batisa ny fanahy masina io fanahy masina io ilay mandoro io mandoro mandevina efa fantatsika ny asan'izany fanahy masina izany ary rehefa Jesosy Kristy ilay manao batisa antsika amin'ny fanahy masina dia rehefa mahazo an'io fanahy masina io sika ry havana dia io ilay manome hery antsika io ilay manome hery antsika manainga antsika tsy hipetrapetraka itsony io manainga antsika tsy hipetrapetraka koa io fa rehefa nibebaka isika nandray ny fibebahana isika dia mba miainga koa mampibebaka ireo manodidina antsika isika indray izany eo ilay fitaovana ampiasain'Andriamanitra ampiasain'i Jesosy Kristy satria iraka solon'ny Kristy isika i Jesosy Kristy tonga tetỳ an-tany nampibebaka antsika nandray isika nandray ny fibebahana tamin'ny alalany ary rehefa nandray isika dia isika indray koa no miainga mianara amiko Jesosy Kristy fa malemy fanahy aho mitoetra isika amin'ny fanarahana azy olom-baovao ao aminy isika hitsangana koa isika hiainga ampibebaka andray ireo namantsika rehetrarehetra ireo olona marobe izao tontolo izao satria miandry antsika izao tontolo izao miandry antsika izao tontolo izao izay mbola ao anatin'ny faharatsiana mieritreritra izao tontolo izao fa hoe miadana any amin'izao tontolo izao kanefa ny fiadanana izay nomeny Jesosy Kristy antsika dia tsy toy ny fanomeny izao tontolo izao miadan-dratsy
mijaly zao tontolo zao fa mbola voafatotra izao sy anao no andrasany izao sy anao ny andrasany a ka mila mitsangana koa isika mamerina ireo ondry izay nivoaka ny vala iverina ho ao amin'ny valan'Andriamanitra indray mba handray fibebahana avokoa ny tsirairay avy rehefa nandray tsika dia tsy tia tena fa mahay mizara ohatrany koa zao Jesosy Kristy a rehefa nandeha nitory-tena izy a avy nitory an'izany fibebahana izany izy a dia lasa izy nandeha nanangona ireo mpianany 12 lahy ireo ary nanafatra ireo koa izy hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra ireo mpianatra 12 lahy ireo dia fatatsika fa ny sasany zao a teo ampamiriketra ny natsony ny sasany a mpanarato izany hoe misy sasany tamin'ireo tao anatin'ny tsy fahalalana mihitsy a no natsony Jesosy Kristy izao sy anao koa androany a ho ampiasainy koa hanangona ireo izay mbola any anaty tsy manana fahalalana ao anatin'ny tsy fahalalana tanteraka ho ao amin'ny Jesosy Kristy rehefa nandray fibebahana isika dia misy vokatsoa azontsika avy amin'izany fibebahana izany andao jerentsika hoe inona avy satria isika rehefa mandray a dia tsy tia tena fa mampibebaka ny hafa koa isika voalohany indrindra aloha voavela ny elokantsika voavela ny eloka ary voasarona ny fahotana nodorana ilay boky izay mirakotra ny fahotantsika ny asa ratsy izay vitantsika teo aloha iny ary mahazo boky vaovao tsika izany hoe izay efa lasa efa nidoran'Andriamanitra dia tsy ho tsarovana intsony fa fiainam-baovao indray no azontsika manomboka eo mba ny tsara vitantsika indray ny soa vitantsika indray no misoratra ao anatin'ny boky fa tsy misy ratsy misoratra intsony ao mitafy fiainam-panao vaovao indray isika mitafy fahamarinana ka mila mitandrina isika rehefa mandray fitafim-panahy vaovao io tsy ho voapetipetina hota intsony satria sarobidy ny rany zanak'ondry izay nanasiana tombo-kase antsika manarakarak'izay vita fihavanana amin'Andriamanitra isika tsy afaka ny andova ilay fiainana mandrakizay mihitsy isika raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra izany hoe lasa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova miaraka mandova amin'ny Jesosy Kristy isika izay ilay vokatra tsara azo avy amin'io fibebahana io ry havana ary aoriana izay rehefa nibebaka isika dia mamoa voatsara miendrika amin'ny fibebahana manana toe-panahy araka ny Jesosy Kristy isika manana toe-panahy araka ny Jesosy Kristy isika manaraka azy isika mitoetra amin'ny fanarahana azy isika dia misy teniny ao amin'ny liko toko fahatelo teo ihany dia ny 9:1 manao hoe izay manana akanjo roa dia aoka izy anome ho an'ny tsy manana izay manan-kanina aoka izy anao toy izany ihany koa izany hoe izay ilay toetra tsara hananantsika sationany fotsiny ireo nolazain'ireo fa betsaka ny toetra tsara hananantsika lasa malemy fanahy ao amin'ny Kristy isika izany tia mizara tia manampy ny hafa tia manasoa ny hafa izay ilay toetra tsara misy raisina avy amintsika vokatr'ilay fibebahana izay nataontsika iny misy tsara ho raisina avy amintsika ary ho hitan'ny rehetrarehetra sy ny manodidina antsika mihitsy izany mahafinaritra ry havana no mitoetra ao amin'ny tompo manara-dian'Andriamanitra mahay manova olon'Andriamanitra mahay manova antsika izy isika koa mila mahay mihaino ny feony fitiavana antsika mibebaha lakolosy fanairana antsika izao tenin'Andriamanitra izao mibebaha mba ho tonga fibebahana avokoa ny tsirairay avy toero ny devoly dia handositra anareo izy toero ny devoly dia handositra anareo izy voninahitra ao an'Andriamanitra ndao sika hivavaka misaotra anao izay tompo Andriamanitra rainay misaotra anao noho ny teninao izay nomenao anay tsirairay avy misaotra anao noho ny fahalalana sy fahafantarana izay nomenao anay fanay masonao fa ankehitriny dia fantatra tsara izany vokatry ny fitiavanao anay izany satria tsy tianao hisy ho very izahay tsy tianao hisy ho tafasaraka aminao izahay Andriamanitra ray fa tianao ho iray ao aminao tianao ho voavonjy izay tsirairay avy ary tianao ho tonga
tonga amin'izany fibebahana izany avokoa ny tsirairay. Ko misaotra anao tompo ao noho ny taridalana izay nomenao fanahy masonao ary ny teninao dia manosika anay hiainga tsy hipetrapetraka intsony fa andeha hitona sy habibebaka ireo namanay marobe, ireo ondrinao mbola any ivelany vala satria izany no niantsonao anay. Misaotra tompo ao noho ny teninao, misaotra noho ny faharetany tsirairay avy, ka sy io ny foninay izay nandrezany teny izany mba ho tonga tany lonaka mendrika any rin'ny teninao mba hamoa voatsara izahay, hamoa vomendrika ny fibebahana izahay, ka tsy hipetrapetraka intsony izahay, tsy ho tafandry maly intsony izahay fa hijoro hanatanteraka ny asanao izay misionna pandraka etinao anay tetỳ tany tetỳ Jesosy Kristy hanangona ny ondrinao. Ka raha ho avy ianao Jesosy Kristy hampiakatra ny fiangonana dia ahita vokatra tsara avy aminao, avy aminay ianao, ahita finoana avy aminay ianao. Misaotra raha eo, atolotra anao ny voninahitra mandrakizay ary izany vavaka izany dia soniaviko amin'ny anaranao Jesosy Kristy asiko tomboka sy amin'ny fanainao masina. Alleluia, amen. Amen. Izay no afatra Andriamanitra nampitaina tamintsika tsirairay avy. Raha sambany ianao na andreny feo androany dia manasa anao aho sabony eo ny pejy fiomanana ho any an-danitra ary afaka mipartage koa ianao dia miara-miasa isika araka ny taimantsika hoe ny fibebahana mba ho maro ireo samy andray izany fibebahana izany avokoa satria manainga asy anao ny tompo hiara-iasa amin'Andriamanitra hanitatra ny valany, hanitatra ny valan'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra tononoko aminao sy ny ankohonanao ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapaka ao an-tokantranonao. Amen.